Romana toko 9 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famonjen'i Kristy mino azy izay miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahina mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofony nahaleny azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna antsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia ny fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny teny noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny nofo dia velona ianareo. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray fanaham-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba, Ray. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lovan'i Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovontsorana amin'ny fahandevozana, dia fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misendo sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandrak'ankehitriny. Ary tsy izany ihany, fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana no mbola hanantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay efa afaka tokony ataontsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala ny hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Satria izay fatany rahateo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no natsony koa, ary izay natsony no hamarininy koa.
ary izay no hamarino noho ilay voninahitra koa. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hatohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omena antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampanga ny olombo fitin'Andriamanitra? Andriamanitra manamarina azy. Iza manameloka? Kristy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanàna ankavanan'Andriamanitra ary mifoana ho antsika. Iza no hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fa horiana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonoananay mandrakariva, toy ny ondro vonoana no fijeranay. Salamy 4:420. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mimpandresa isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na ny fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tomposika. Amen.